Miarabantsika isa-tokantrano amin'ity aliny zoma fa 7 volana janoary 2024 ity ao anatin'ny fandarana resabe ianao amin'izao alina izao iresantsika momba ny toedrara-pirenena ny toedrara politika izay indrindra natonga anay nanasa n'Andriamatoa Thierry Rakotonarivo sekretera jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny antany sy ny fitsinjaram-pahefana. miarabanao Andriamatoa sekretera jeneraly. Dia miaraba anareo eto amin'ny MATV ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy izay manaraka izao fandarana izao, miaraba indrindrandrindra tratran'ny taona vaovao. Omaly dia omaly tokoa ny filakevitry ny minisitra no niantso ny fivoriana tsy ara-potoana ho an'ny anteny miram-pirenena, fivoriana tsy ara-potoana izay heverina ho andinihana ny lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana indrindrandrindra momba an'ireo commune na ny mairie izay manana sata manokana eto Madagasikara. Anisan'ny natonga resabe izy io satria dia efa indroa angamba ndra tsy diso izay no nezanana ampidirina teo anivon'ny anteny miram-pirenena izy io, kanefa dia nahitana olana ihany zany tao ao. Moa ve ty fivoriana tsy ara-potoana izay heverina tao amin'ny herinandro ity hitondra zava-baovao ary mety heverina ve hoe tsy hitondra olana tsony na pisy disadisa eo amin'izay sata manokany commune Antananarivo renivohitra? Mikasika ny sata manokana ho an'ny commune Antananarivo ary tsy Antananarivo rery moa fa misy ihany koa sata manokana ho an'ny commune Sainte-Marie sy ho an'ny commune ny Nosbe, dia marina tokoa ny voalazanao teo fa hiditra fantelony eny anivon'ny anteny miram-pirenena ny fandinihana azy io. Manontany moa ianao hoe mety tsy hisy ve ny olana amin'izao fandinihana fantelony zao raha ho anay avy eo anivon'ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana aloha dia afaka milaza zay fa afapo tao anatin'ny fanatsarana, satria dia matomo ny emotra fantelony ary ady hevitra be resabe araka ny voalazanao teo sy ny lohatenin'ny fandarantsika raha teo ny momba ny sata manokana Antananarivo io dia mety mbola nisy zany tao ny zavatra tokony no hatsaraina, mety misy tao ny zavatra tokony mbola honamboarina sy nakana hevitra ary nidinana dia nifotona, ka no tanterahan'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana tokoa zay nitohizana ny fakakevitra na tamin'ny sehatra ara-politika zany, na tamin'ny sehatra ara-pitantarana ara-panjakana, na tamin'ny sehatra ara-tsosialy. Notohizana ihany koa ny fidinana teny fotony teny amin'ny boriboritany enina, nijerena ny tena zava-misy marina ary nanontaniana ny hevitry ny mpitondra teny amin'ny boriboritany ary zay rehetra zay no ezahana ka heverina fa mety ahafahana mifanaraka ary amoaka volavolan-dalàna izay ifehezana ny satana Antananarivo ka volavolan-dalàna ahitana ny hevitry ny be sy ny maro tokoa, volavolan-dalàna izay ifanaraka amin'ny tena zava-misy tokoa eny anivon'ny boriboritany ka ahatanteraka ny safidin'ny vahoaka eny amin'le boriboritany ary ifanaraka amin'ny tena fampandrosoana antirenivohitra Madagasikara ty. Tsy afenina aloha fa somary taitra ihany ireo solombavam-bahoaka tao anatin'le lalàna izay natolotra tao le roa voalohany tany aloha dia nilaza ry zareo fa ahina ny mety hoe ampizarazara ny renivohitra Antananarivo zany ity lalàna izay ho atolotra aty, ka mbola mahita soritra an'izay ve amin'ity lalàna anankiray vaovao ity? Tsara angamba ny amarina tokoa an'izay fanontaniana napetraka teo zay hoe ity volavolan-dalàna mitondra ny sata ifehana Antananarivo ity ve dia volavolan-dalàna zay hoentina izarazara tokoa, ampizarazara an'Antananarivo. Angamba tonga dia tsorinay avy eto amin'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana avy hatrany fa tsy marina ny filazana fa izarazarana an'Antananarivo. Misy moa manao le voambolana hoe balkanisation, fanasamatsamahana ny renivohitra Madagasikara. Voalohany indrindra dia ny andininy fahaefatra ao amin'ny lalam-panorena atsika zay lalàna fototra eto amin'ny firenena
dia manambara fa Antananarivo no renivohitra Madagasikara. Noho izany dia tsy hisy mihitsy lalàna fehizoro na lalàna na didim-panjakana zay mbola eo ambany ny lalam-panorenana ka afaka izarazara sy andravana zany Antananarivo zany, satria efa voalaza ny lalam-panorenana fa dia tanàna iray tokana Antananarivo ary izy ny renivohitra Madagasikara. Tsy manakana nefa zay ny isian'ny fandaminana ara-pitantanana-dara-panjakana ao amin'izany renivohitra Madagasikara zany, toy ny hoe araka ny voalazany andininy voalohany eo amin'ny lalam-panorenana hoe ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara dia tsy azo zarazaraina ao amin'ny andininy voalohany amin'ny lalam-panorenana zany, kanefa noho ny fandaminana ara-panjakana dia tsy fizarazarana ny Madagasikara akory ny fametrahana faritany enina, faritra 20 commune 7 sy 500 fokotany efa ho 4 sy 1 alina, fa fandaminana ara-pitantanana ara-panjakana satria lehibe loatra Madagasikara, tsy ho vita hoe olona tokana na rafitra iray no hitantana azy. Tsy misy ny fizarazarana Antananarivo toy ny efa natao hatramin'izay hoe Antananarivo kanefa misy fokotany 250 itsika nametraka an'le fokotany 250 ve dia nametraka fizarazarana, tsy nizarazara fa nandamina fitantanana ara-panjakana. Ka tsara angamba ny ametrahana fa ny tanàna Antananarivo dia tokana, ny commune Antananarivo dia commune iray misy fa saingy toy n'izy teo aloha nisy hoe fokotany 250 dia asina commune ny boriboritany n zay na mety ho 40 na mety isy fiovanana totanisa rehefa hodininyny solombavam-bahoaka ny eto an-tapo-tanàna Antananarivo. Ny antony moa zany mamela angamba ianao marika mba anazava kely amin'ny olona satria no ny tsy fampiny ny fanazavana no mety mahatonga ny resabe mandeha tato anatin'izay fotoana maromaro zay. Ny zava-misy hitatsika eto amin'ity renivohitra Madagasikara ty rehefa nataonay ny fanadiadiana ary naropanao gazety dia vavolombelony ny fanadiadiana sy ny fidinana teny fotony teny amin'ireo boriboritany n zay nataony ny ministera ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana zay nisy ekipa matanjaka mafonja nidina teny. Ny zavatra hita tompoko lasy tompoko vavy dia mazava fa tsy afaka miodina araka ny tokony ho izy ka anome fahafaham-po ny vahoaka ary hitondra fampandrosoana ho an'ty renivohitra Madagasikara tia ireo boriboritany n ireo. Tsy afaka ny manana fahefana ampidi-bola, tsy afaka ny manana fahefana na ny ijery akory ary ny fampidiram-bola ao aminy, na ijery ary ny fampiodinana ny raharam-bahoaka ao aminy, na ny vola hividianana stylo, na ny vola hanamboarana ny fitaovana, dia mandritry ny volana maro angatahana any amin'ny commune Foibe. Zara raha misy antota taratasy na taratasy ramaray ao anatin'ny ray volana nomena ny boriboritany ray kanefa ny kopia mivoaka isan'andro amanarivona dia lasa mandoa vola na mampandoa vola ny vahoaka ny boriboritany satria tsy manana fahefana, tsy misy oenti-manana, tsy manana zo akory na ijery ny tsena na ijery ny fotodrafitrasa ao aminy na anome lalana sy anao fanadiadiana momba ny fananganana trano sy ny sisa ao aminy. Zany rehetra zany rehefa natao ny fanadiadiana ka nanontaniana ny hevitra ireo mpitantana sy tompona andraikitra ny boriboritany hoe inona ny tena olana dia nanazava izy ireo fa noho ny tsy fisian'ny fizakan-tena sy ny fahaleovan-tena sy ny fahefana ao am-pelantanana afaka ampidi-bola sy tantana ny raha ao aminy dia nilaza mihitsy ara ny délégué ny boriboritany anankiray fa hoe raha izao rafitra izao no mitoy dia mety hikatona ny boriboritany satria tsy afaka, tsy manana fahefana, tsy manana oenti-manana. Noho izany raha tiatsika zany ny anovan'izao zava-misy eto an-drenivohitra zao na eo amin'ny lafin'ny fampidiram-bola ny etra, na eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny fako, na eo amin'ny lafin'ny fandrindrana ny tontolo manodidina dia tsy maintsy ampidinina manakaikikaiky kokoa ny vahoaka ny fahefana, ny vola, ny oenti-manana sy zay rehetra fotodrafitrasa mba hahafahan'ny tompona andraikitra eny am-boriboritany tena mijery marina ny zava-misy ao aminy, afaka manentana ny olona ny amin'ny fampidiran-ketra, afaka mifampidinika eny fotony ny amin'izay mety tena ho fampandrosoana marina ny eny amin'ny boriboritany. Dia rehefa mandroso ny boriboritany enina dia mandroso azy ny renivohitra Madagasikara dia ny commune Antananarivo. Tsara angamba maranako ny tapany voalohany marika dia ny hoe tamin'izay nidina teny amin'ny boriboritany aza
tam'izay namory ny lehibe ny fokotany de ny lehibe ny fokotany sasany ara de nyteny hoe maninona raha le fokotany mihitsy no omena zo afaka anana fizakantena ara-pitatanana sy ara-pitatanam-bola afaka mampidibola afaka mamoaka vola afaka mijery ny fampandosoana eny aminy fokotany mihitsy a zany hoe mieritreritra ny sasana zany de hoe tokony 20% mihitsy izany sehatra mizakatena sy mitondra ny fampandosoana ho aminy zany akaikikaiky kokoa ny vahoaka rehefa midina akaiky ny vahoaka ny fahefana sy ny oentomanana de mazoto ny vahoaka mandray anjara ho amin'le fampandosoana eo indrindra moako am'izay hoe fametrahana rafitra satria everina hoe rafitra ohatrany hoe vaovao ihany vonina ve nefa mifanjakana am'izay resaka na eo amin'ny resaka infrastructure ohatra efa mipetraka ve zany satria iroso amin'ny fifidianana zao tsika amin'ny fafito amby folo ny volana jolay ho avy zao io moa zany ny zavatra tokony apetraka voalohany angamba de ny rafitra dia rehefa mipetraka ny rafitra dia fomba iray izay hanery ny fitondram-panjakana sy ny mpanatanteraka izay rafitra mipetraka zay a ny hitady ny oentomanana rehetra mba hahafahana mametraka n'ilay fotodrafitrasa raha ohatra zao ka hoe apetraka fa commune ambony vohitra ny boriboritany ray de tsy maintsy miezaka ny fanjakana mametraka ny fotodrafitrasa rehetra amin'ny commune io mba ampifanaraka azy am'izany antsona hoe commune ambony vohitra zany na ny fanamboarana ny lalana na ny fanomezana zay mety ho fanampiana azy na ny fanamboarana ny fotodrafitrasa ka angamba ny fitondram-panjakana matoa manolotra ny volavolan-dalàna ametraka anio rafitra izay ametrahana ny renivohitra Madagasikara mba ho renivohitra tena androso ary ametraka n'ilay tena fitsinjara-pahefana tena izy zay moa ny politika ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao no mafisy ny filoam-pirenena androany tamin'ny fampiarabana tratry ny taona raha tena anao an'izay tsika de tokony atomboka am'ty renivohitra Madagasikara ty ary hitarina arakaraka ny oentomanana ny fitondram-panjakana eo amin'izay sy resaka fametrahana an'izay rafitra manakaikikaiky kokoa ny vahoaka zay anisan'ny hoe olana anankiray ty zay ahian'ireo député ihany koa ireo solomavambahoaka eo amin'ity hoe sao de isy fandroitana asa zany eo amin'le hoe commune izay avadika ho commune anankiray ny arrondissement zany ho lasa commune sy ny le hoe commune d'Antananarivo zay ifehan'leo mairie d'arrondissement reo tsara tokoa moa zany averintsika amin'ny vahoaka mpanaraka atsika ny hoe ahoana rafitinina zany io rafitra zay etreretina fa hosata ifehiny commune Antananarivo io ny commune Antananarivo aloha zany de commune Antananarivo ihany averiko fanindroany fa tsy misy ny fizarazarana ka hoe tsy hisy ny Antananarivo ny commune Antananarivo de misy commune Antananarivo fa ao anatin'io commune Antananarivo io satria ngeza loatra Antananarivo betsaka loatra ny mponina ao aminy misy toerana manana ny samy maizy azy ohatra zao misy ny boriboritany zay tena trano mijoalajoala resaka varotra resaka faneraserana ara-toekarenany tena misy ao aminy misy anefa boriboritany zay fambolena sy fiompiana no tena misy ao aminy raha tsy resaka fasana ambomanariny tsika ohatra tsy mitovy ny zava-misy amin'ny boriboritany tsiraray avy noho zany tsy tokony hitovy ihany koa zany ny paikady hoentina tondrana fampandosoana noho nyreo anton'ireo dia noezahana ary manampy an'izay moa le nyresako teo hoe ny fampidinana ny fahefana sy noentomanana eny ifotony dia misy ny boriboritany commune ny boriboritany ao anatin'ny commune Antananarivo toy ny efa nisy teo aloha hoe commune Antananarivo misy fokotany 20% dia misy zany a ireo commune ny boriboritany izay ho isany moa zany nisy ny volavolan-dalàna tamin'ny voalohany nanao azy hoenina de nisy ny volavolan-dalàna fanindroany nanao azy hoenina ambin'ny folo fa io moa zany a dia ny solombavam-bahoaka ny tena manapaka farany an'izay mety hoe izavy ireo commune ny boriboritany a izay ho atao ao anatin'izany commune Antananarivo zany ka ao anatin'ny io volavolan-dalàna io a de tsy misy mihitsy ny tokony ho atahorana amin'ny fifanitsahana andraikitra voalohany aloha zany a de tsy misy ny fifanindria-pahefana na le tsona hoe hiérarchie ka hoe mety ilaza ny sasany hoe io le io le
maire ny commune Boroborotany io nge de mbola ho tsindriny lay maire ny commune Antananarivo tsy etopokoa io maire ny le Boroborotany io dia ben'ny tanàna toy ny ben'ny tanàna rehetra ho fidiny vahoaka n'lay Boroborotany mazava ho azy zany fa olona mamy ny vahoaka ao am'lay Boroborotany ahafantatra tsara ny vahoaka sy ny zava-misy eo am'lay Boroborotany no hitantana n'lay Boroborotany eo akaikin'reo vahoaka ao Boroborotany reo olomboafidy io ka tsisy afaka anery na anome baiko azy na anindry azy tsy misy zany ny fanindrim-pahefana am'lay ben'ny tanàna n'lay Boroborotany sy lay ben'ny tanàna ny commune Antananarivo faharoa manaraka an'izay ny andraikitra dia samihafa raha tsy laza afa-tsy vitsivitsy ary efa voalaza amin'ny antsipiriany ao amin'ny volavolan-dalàna io avokoa pejy 3 mahery no miresaka ny andraikitry ny tsirairay avy zany hoe ohatra fotsiny satria tsy ny fotoanantsika tsy ampy ny andraikitry n'lay ben'ny tanàna n'lay Boroborotany dia ohatra izy no misahana ny tsena ny fampidiram-bola amin'ilay tsena izy ny misahana ny stationnement izy ny misahana ny resaka abattoir izy ny misahana ny ataoko hoe ny sora-piakonana milafin'ny fitatandraram-panjakana izy ny misahana ny lalakely ao aminy sinsisa ny an'lay ben'ny tanàna eo ambony kosa de ben'ny tanàna Antananarivo zay tokana dia ny fahefany de ny mandrindra amin'ny akapobeny ny fahefany de indrindraindrindra mahakasika ny fako ny fahefany dia ny eo amin'ny lafin'ny protection civile sy ny fotodrafitrasa goavana zay an'Antananarivo tena mazava ao anatin'io volavolan-dalàna io ny anjara andraikitry ny tsirairay avy na hatramin'ny fitsinjarana ny vola miditra ara de fa ao hoe ny amin'ny vola miditra rehetra dia ny 7 isan-jato de an'lay Boroborotany satria ny tanjona de zay ny fampidinana an'lay fahefana sy ny oenty manana rehetra eny akaiky ny vahoaka fa araka ny volazako tao aminao teo na stylo ray ara mandritry ny 4 volana tsy tonga akory any am'le Boroborotany asaina manao fangatahana ny tompony andraikitra eny amin'ny Boroborotany de alefa any am'lay ben'ny tanàna ho analakely dia miandro vasoka any amin'ny Boroborotany fa tsy tonga le fanampiana de miala vola am-posy na mampandoha vola ny vahoaka fa am'izao zany dia ny Boroborotany tsirairay avy dia anao niezaka sy anentana ny vahoaka apiditra ny vola ka ny 7 isan-jato ny vola dia mijanona ao aminy fa ny 3 isan-jato ny vola miditra kosa dia mandeha makany am'lay commune Antananarivo lehibe mba ahafahany manaova ny andraikitra rehetrarehetra anisan'ny ahiahy ihany koa nameny délégué d'arrondissement anankiray rehefa tonga teny toerana zay somary tsy navoakany loatra moa zay tao amin'ny mpanao gazety fa de namoaka ny etaetana izy hoe ny ahino izy raha toa ka lany io lalàna eo dia anisan'ny commune Boroborotany anankiray tsy de mampidibola izy zany hoe tsy de mitovy amindreo Boroborotany sasany zay misy orinasa lehibe misy fomba fidiram-bola betsaka na tsy teny fotsiny hoe trano joalajoala sy ny tariny araka ny teninao teo andre mato secrétaire général mipetraka ave zay aia zay ka ahoana ny fomba ho ataon'lay commune anankiray vaovao zay hoe commune d'arrondissement zany ahafany mampidibola raha toka zay ny ahiahany ny vondrom-bahoaka tsy nizara-pahefana tokoa moa dia raha amin'ny fomba fitenitsika malagasy de hoe sovaly miatobilona fanampiana ihany no ataon'ny fanjakana araka ny anarany hoe subvention misy ny subvention fanampiana ahafahana mampiodina ny raharaha subvention de fonctionnement misy ny fanampiana ahafahandreo commune-ndreo mikarakara ny fotodrafitrasany EPP sy ny CEG any aminy misy ny fanampiana ahafahandreo commune-ndreo mikarakara ny fotodrafitrasan'ny CSB any aminy fanampiana fotsiny zay farany tena izy de tokony ny commune no mikarokevitra manentana ny vahoaka ao aminy manao niezaka rehetra mba apidibola ahafahany miodina araka ny tokony izy kanefa marina zay voalazanao teo zay marika any amin'ny hoe mety misy tokoa ary misy zany am'ireo Boroborotany reo no somary marefo eo amin'ny lafi ny fampidiram-bola zany hoe tsy de misy otrikarena firy ao aminy tsy hoe izy ny tsy te hiasa fa somary ambanibany kokoa ny mety ho fidiram-bola ao aminy ny am'izay fotoana zay de araka ny voalaza teo dia eo ny fanjakana anome an'lay fanampiana na subvention ankoatra n'lay subvention mahazatra de rehefa misy ny zavatra ataoko hoe manokana ohatran'izay de misy ny antsony hoe subvention exceptionnelle fanampiana manokana ho an'Antananarivo lay commune Antananarivo lehibe zany zao ohatra
tsy lay telopolo isanjaton'lay vola miditra avy ety amin'lay boriboritany zay hiakatra ho aminy satria mifamadika manko izy zao ny taloha zany de hoe mandeha makany amin'ilay commune lehibe daholy ny vola rehetra de zay tiany ao analakely alefa any am boriboritany no alefany raha andefa izy fa am'izao ndray zany dia ny any am fototra mihitsy ny boriboritany no anao zay ampiditra ny vola dia telopolo isanjato no makao ambony makao am'lay commune lehibe commune Antananarivo mety sy ary tsy hoe mety fa tena tsy ahafahan'lay commune Antananarivo ahavitany andraiky nefa izay telopolo isanjato ny vola miditra zay fa efa voalaza ny io volavolan-dalàna io fa isy ny antsoina hoe fanampiana manokana subvention spéciale ho an'ny commune Antananarivo tsy tokony isy atahotra zany amin'ny hoe zao ary Antananarivo tsy vita ny fako vo maika fa zay fa misy efa voalaza ao zay toy izany ihany koa zany ho an'ireo boriboritany izay mety ho sahirakirana dia misy zay fanampiana manokana na subvention exceptionnelle na subvention complémentaire zay atolotry ny fitoram-panjakana rehefa hita tokoa fa tsy ampy ny fidiram-bola lay boriboritany ka tsy afaka mampiodina an'ilay raha-mbahoaka ao aminy izy ankoatran'izay dia voalazany lalàna mikasika ny fitsinjaram-pahefana ihany koa fa misy lay tsona hoe tahiry iombonana ifampitsimbinana io zany tsy ho Antananarivo fotsiny fa anatin'ny lalàna lelany teo aloha misy an'izay hoe raha misy ny faritra na ny commune na ny commune ny boriboritany ka sahirakirana fampidiram-bola de io tahiry iombonana ifampitsimbinana io no amatsiana azy aloha mba ahafahany mampandeha ny raha-mbahoaka ao aminy raha tiana dinina zany andreo mato secrétaire général inona zany mety hoe ampiavaka bebe koa an'ity volavolan-dalàna izay verina hoentina eny anivon'ny anteny miram-pirenena ty amin'le teo aloha zay mbola iainantsika am'izao fotoana zao zay ny raha mpitahena amin'ny sata amin'ny fe Antananarivo am'izao fotoana zao ny volavolan-dalàna zay natolotry ny fitondram-panjakana olaniny ny solombavam-bahoaka mahakasika ny sata manokana Antananarivo Sainte Marie ary Nosy-Be de tena samy hafa ny tanjona ao aminy dia araka ny efa voalazantsika teo raha ny sata manokana Antananarivo am'izao fotoana zao na ny Sainte Marie sy ny Nosy-Be dia mivangongo amin'ny toerana iray ny fahefana ny vola ny olona ny fotodrafitrasa ny rehetra zay tokony hahafana mampiodina ny raha-mbahoaka izy le mivangongo am'le olona sy toerana iray io dia tsy tonga any amin'ny boriboritany na any amin'ny tena vahoaka ny fiantraikany hany ka tsy mazoto ny olona andohetra satria tsy hitany verina any aminy ary tsy misy mangarahara any aminy ny hetra alohany tsy mazoto mandohetra izy satria tsy vita ny fanadiovana tsy misy ny fandripalemana any aminy satria tsy misy mpitondra fanjakana tonga any aminy mba mijery satria tsisy olomboafidy ao aminy ny olomboafidy dia aty analakely aty amin'ny anina be atya tsy araka ny hijeryn'ny olona efa rotapitrisa mahery eto amin'ity renivohitra Madagasikara ty ny am'ty volavolan-dalàna vaovao ty zany dia miova tanteraky zay fomba zay zany hoe tsy avangongo intsony eo amin'ny toerana iray ny fahefana ny vola ny olona ny fotodrafitrasa ny oentimanina rehetra fa ampidinina nakaikikaiky koa ny vahoaka any amin'ny boriboritany raha azony atao ange marika de nitanterahana le fangatahany chef de fokotany hoe ataovy makany amin'ny 2 mihitsy ameo fahefana reo chef de fokotany reo ampiditra vola sy anaintana ny olona fa mandroso ny fokotany tsirairay avy fa noho ny oentimana ny fitoram-panjakana zay mety tsy mbola afaka anao an'izany noho le fotodrafitrasa de atao miandalana ataotsika aloha ny 9 na ny 9 de aveo rehefa hita mandroso misy ny fivoarana de mety ho ampidinina hatrany amin'ny fokotany mihitsy aza raha ohatra ka hita fa efa vonona am'izany ny zavatra rehetra ohatran'izay ihany koa ny Sainte Marie sy ny Nosy-Be dia zaraina ihany koa boriboritany ary satria mbola kelikely kokoa de mandalo an'ilay sehatra ny ainana Antananarivo nandritry ny volana maro izy zany hoe le délégué au maire zay ny ainatsika teto nandritry ny fotoana maro tam'izany fotoana zany no apetraka indray aloha any alohany idirany am'izao rafitra misy atsika zao rehefa tena mitombo ny isan'ny vahoaka sy ny fotodrafitrasa ao aminy ho any Antananarivo zany dia be ny tanàna voafidy mihitsy ny tantana an'le boriboritany ho any amin'ny Nosy-Be sy Sainte Marie kosa dia ny sehatra teto aloha satria mbola kelikely kokoa ny any de délégué au maire no ho apetraka hanana fahefana any ary misy anefa ny be ny tanàna anankiray zay toy ny efa nisy teto Antananarivo ity mantsy somary manitikitika anay ihany ty fanontaniana ray ty andriamato secrétaire général matetika rehefa miresaka n'ity hoe fitsinjara-pahefana indrindra ty am'le sata manokana Antananarivo ty de hoe misy ambadika politika zay misy ve le kajikajy politika
entina hoe mba hampandresena ny antoko izay eo amin'ny fitondrana ankehitriny. Zay resaka ho zay tokoa de resaka mandeha sy miely eto amo zahay tsy de mpanao politika fa teknisiana kanefa miteny amin'ny anaran'ny tenako manokana angamba raha maly an'izay fanontaniana zay. Voalohany indrindra aloha dia nandritra n'izay volana maro zay de sahako no milaza fa tsy mbola nahazo baiko aloha zahay ny amin'ny hoe zao ny anaovana azy, zao ny anaovana azy avy any amin'ny sehatra hafa, sehatra politika. Zany no mahatonga azy hoe nalefa le voalohany ny eritreritry ny teknisiana rehefa nijery ny zava-misy teto atoerana mba nijery ny zava-misy ihany koa amin'ny renivohitry nyreo firenena maro any ivelany amin'ny maha teknisiana de nanolotra. Tsy lany moa iny tsy nety dia niditra indray ny volavolan-dalàna faharoa, soso-kevitra faharoa, tsisy baiko na avieza na avieza fa de ny teknisiana no nivory rehefa niteny andriamato ministra ny amin'ny hoe jerevinareo indray ny hevitra tokony ho atao ary andriamato ministra ny atany sy fitsinjara-pahafanara teo moa dia teknisiana ary miaraka mivory aminay izy mandinika ny zava-misy de tena ny saina maha teknisiana natolotra indray ny faharoa dia tsisy baiko na avieza na avieza de miteny indray solombavam-baoko hoe mbola tsy ampy io fa zao de tohizana indray ny fampidiniana, tohizana ny fijerena ny zava-misy dia zao moa tsika zany hiditra amin'ny fifampidiniana fantelony dia heverina fa mba efa betsaka izay fampidiniana natao sy ny soso-kevitra navoaka ary heverinay araka ny vazako tepetona fa afa-po zahay ka io aloha zany za de nanatrika ny fivoriana teknisiana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tamin'ny fanaovana n'io volavolan-dalàna io fa tsy nisy mihitsy ny baiko ara-politika. Ary zao ange raha ohatra ka iresaka politika tsika ny zavatra mety hidiran'lay be ny tanàna angamba de any amin'ny fifidianana ny loholony ka zao hoe raha ohatra moa ka atahoran'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ny tanàna n'Antananarivo raha zany teo amin'ny toeran'ny fitondram-panjakana tsy aleoko ve le be ny tanàna iray zay ho vato ray am'izay fotoana zay no ho alatsana toy zay omena be ny tanàna maro indray ilay tanàna raha ohatra ka miteny amin'ny aran-tenako ahy toa raha ohatra ka ataontsika hoe tsy atokisana Antananarivo fa mety tsy hifidiny zay moa zany resaka alefan'ny mpanao politika sasany hoe atahorana ka raha ohatra atahorana Antananarivo ny be ny tanàna de hifidy any amin'ny fifidianana sénateur ka tsy aleo ary ve maire anankiray Antananarivo any de mba vato ray toy zay zany amena maire enina amby folo na maire omena maire enina lasa miampy indray le olona zay mety tsy ho azo antoka angamba raha fandinina ara-politika antena sy mpanao politika fa raha kady tsotsotra fotsiny to ohatrany voamaika tsy ety ara raha ohatra ka tena politika no hojerena raha tena politika no hojerena fa ny baiko azonay teknisiana de tsy resaka politika ny jerena fa jereo ny zava-misy eto Antananarivo omeo ny soso-kevitra reo ahafahana miala am'izao zava-misy eto Antananarivo zao fa tsy mety itsony ny anoizana n'izao rafitra zao satria efa amapolo taonany maro nefa fahasairanana no vokana. Lany teo anivony filan-kevitry ny gouvernement ihany koa ny daty entina anaovana ny fifidianana filan-kevitry ministra azafady indrindra amin'ny fafito amby folo ny volana jolay 2024 tahataky ny ahoana zany fomba hifidianantsika andreo be ny tanàna raha araky ny voalazany ty volavolan-dalàna zay everina ho alefany anivony antermera-pireneny ty. Marina zany nolaniny ny filan-kevitry ny ministra tokoa sy ny filan-kevitry ny gouvernementa ny didim-panjakana izay voalohany indrindra mametraka an'ilay daty ny fifidianana eny anivon'ny commune zay hifidianantsika ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina anivon'ny commune rehetra manerana ny nosy ho ny fahafito ambin'ny folo ny volana jolay 2024 ho avy izao. Voalaza ao anatin'io didim-panjakana io ihany koa tsara ihany koa nafataratsika an'izay fa dia ny senita na ny voamiera-pirenena mahaleo teny ho an'ny fifidianana senité no anomana sy hikarakara anatanteraka zany fifidianana eny anivon'ny commune amin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana jolay zany. Ny lalàna mahakasika ny fifidianana eny anivon'ny commune de efa vita ary efa lany teny anivony antenimera-pirenena. Ny hofandehany zany marika de ny hoe fifidianana ndray mandeha no atao zany hoe vata fandatsaham-bato iray no ho ao anatin'ny
trano fantatsaham-bato ao anatin'ny birao fantatsaham-bato ka indray mandeha mandatsabato ihany io no ifidianantsika miaraka ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ka listre no atolotry ny tsirairay avy zay maniry ilatsaka zany hoe scrutin de liste raha miteny vahiny moa zany listre no atolotra ka izay listre mahazo vato be indrindra ny loha listre amin'io listre io ny tête de liste am'izay listre mahazo vato be indrindra no lasa be ny tanàna avy atrany fa ny mpanolotsaina kosa dia zaraina arakaraka ny vato azo ny listre tsirairay avy fa ny mampiavaka any am'ity kosa dia ny loha listre am'izay listre tsy nahazo voalohany zany hoe am'izay listre tsy lasa be ny tanàna ny loha listre kosa dia tsy azo atao mpanolotsaina intsony ao anatin'ny commune miasa mandritra ny efa taona ny be ny tanàna olany ary iara-iasa am'ireo mpanolotsaina zay o mpanapa-kevitra eny anivon'ny commune zay amin'ny akabeny zany ny endrikendriky lay fifidiana mitovy am'izay ary tatakiny aona kosa ho an'ireo commune sasany toa ny Losibe sy Sainte Marie ho an'ny commune Antananarivo sy ireo boriboritany n ao aminy dia ary ho an'ny Sainte Marie sy ho an'ny Nosbe dia tsy misy valaka am'izay nambara teo zay ny fomba fifidianana fidina ndray andro ihany koa ny fifidianana ary amin'ny alalan'ny listre no atolotra dia izay listre nahazo vato be indrindra ny loha listre amin'io no lasa be ny tanàna avy atrany ary ny mpanolotsaina dia zaraina mifanentana amin'ny vato azo ny listre tsirairay avy idirako angambany ty momba ny resaka fitsinjara-pahefana manerana Madagasikara ty anisan'ny nametraka teboka lehibe moa izy ty tao anatin'ny fandanina ny ny lalàna momba ny tetibola 524 raha araky ny firesaka nireo solombavam-bahoaka dia somary kelikely ihany ny vola alefa eny anivon'ireny collectivité territoriale décentralisée bon anisan'izay moa zany ny commune mitombona ave zay ayahan'ireo député zay ary raha ovina marina tokotra moa vao hanana an'izay hoe autonomie na hoe ataontsika hoe ny fahaleovatenany eo am'izay fitantanam-bolan'izay ireo collectivité décentralisée reo zay fanontaniana faran'izay ngamba tonga de valiko ny hoe ny lalàna mihitsy no efa mametraka efa hatram'izay fa ny vondrom-bahoaka paritra tsinjara-pahefana dia manana fizakantena le autonomie voalazona teo ara-pitantanana sy arabola manana autonomie administrative sy autonomie financière efa anazy io zany zany hoe dikany hoe manana fizakantena ara-pitantanam-bola moa zany de hoe manana izy a tetibola budget zany hoe afaka mampiditra vola izy ary afaka mamoaka vola malalaka ny sapatra raha-mpanjakana zao ohatra hoe ny district na ny fokotany na ny boriboritany am'izao tsy manana budget zany hoe tsy afaka mampidibola fa dia miandry ny fanampiana avy aty amin'ny fanjakana hoe iny aloha misy rame de papier anankiray iny aloha misy stylo iny aloha misy machine à écrire sy ny sisa fa tsy manana tetibola mihitsy zany hoe tsy afaka mampidibola fa ny commune sy ny faritra ary ny faritany zay vondrom-bahoaka paritra tsinjara-pahefana dia manana fizakantena ara-pitantanana sy arabola mikasika ny tetibola mpanjakana ny loi de finance io mo ny tetibola rehetra any anivon'ny ministera tsirairay avy ange marika ka tsy hoe akory anamboarana raha ohatra zao mahazo vola ny misy sorabolany ao amin'ny ministera ny atitany io zavatra io sorabola ao amin'ny atitany io tsy ka tsy hoe ho an'io tranobe ny atitany io ihany io sorabola ho an'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana sy ny fotodrafitrasa io ngeka tsy anaovana ny eo anosy eo ihany fa anaovana fotodrafitrasa any amin'ny faritany anaovana fotodrafitrasa any amin'ny faritra ireo vola omenany ministera tsirairay avy reo ange tsy vola omenany ny ministera eo amin'le foiben'le ministera fa anaovana zavatra any amin'ny faritany faritra ary ny commune angamba tsy mitombona ny hoe tsisy vola ho alefa any amin'ny faritra ny tetibola hita tena mazava angamba hoe io ho any amin'ny commune sy ho any amin'ny faritra ny hoe mety tsy ampy angamba ny antony nge me rahantsika malala miandrotsika zao a ny tena ho fanampiana avy any velany miandrotsika
ny ho fivoahan'ireo fanampiana ara-teti-bolana ny aide budgétaire izay efa mahafaly moa zany fa irahantsika na eniny hoe efa manomboka tonga ao amin'ny kitapobolam-panjakana ka mino isika fa rehefa tonga ny fanampiana rehefa mirotsaka ao amin'ny kitapobolam-panjakana dia tsy maintsy isy ny teti-bolam-panjakana ataoko hoe lay loi de finance rectificative zay tsy maintsy anarina ary ifanaraka am'izay tena fitsinjara-pahefana tena izy fa zay de mahita aloha zay eo neviny ministeran'ny atany sy fitsinjara-pahefana fa de misy ilay teti-bola fangamba mety tsy ho ampy araka ny fanirininy tsirairay avy zany hoe azo atenaina ve zany efa mety hoe ahita taratra zany am'ty taona 2024 ity ilay fanambony fitondram-panjakana ankehitriny eo am'le tokony mba efa hitovitovy am'izao fotoana zao ireo commune sy ireo vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana misandraka era Madagasikara zay ny tanjona satria ary zay no antony nametrahany fitondram-panjakana ny amin'ny hoe ary averimberiny ny filohan'ny republika foana zay ny amin'ny hoe ny fitsinjara-pahefana dia fototra anankiray ihany koa ny fampihavana-pirenena satria ny tanjona zany dia mba ampitovy ampirindra ny fampandrosoana any amin'ny faritra tsirairay avy faritra romboroapolo eto Madagasikara satria na inona ny ezaka ho atao ka ampihavana an'ireo mpitondra taloha na ankehitriny ampihavana an'ireo mpanao politika dia ho zava-pony zany raha ohatra ka mbola tsy mitovy ny fampandrosoana any amin'ireo faritra romboroapolo raha mbola misy ny faritra mandroso ka misy ny faritra mahantra dia na ifandray sy havana anahoana raha mpanao politika dia tsy hisy ny fampihavana-pirenena tsy hisy ny faharisiana fa tsy maintsy alahelo ny faritra sasany zay tsy voajery na tsy mandroso nefa misy ny faritra sasany zay iangarana ka tsy maintsy ezahana ao anatin'izao fitsinjara-pahefana zao ny ampirindra n'ilay fampandrosoana ka mba hiara-miainga tokoa ka mba hitovitovy zay le antony mampisy ao anatin'lay lalàna vaovao io ao anatin'lay fitsinjara-pahefana ny hoe ilay teti-bola tahiry iombonana ifampitsimbinana fond de solidarité mba hijerena an'ireo faritra zay tena tratra aoriana mba ampitovitovy azy anatratra an'ireo faritra zay mety ho lasa aloha ka mba hitovy ny fampandrosoana dia mba hatovy tokoa Madagasikara mba handroso tokoa Madagasikara ivereno kely le resaka fifidianana be ny tanàna teo andriamatoa secrétaire général ny fifidianana izay ho karakara ny senity fandraiky indrindra amin'ny hoe misy ny fanisambahoaka zay hoe tsy maintsy misy foana manko ny mpifidy zay miditra am'izao fotoana zao ao anatin'izay fanisanana zay mpifidy zay ny senity am'izao fotoana zao ahoana ny fiara-miasanareo avy eo ministerany atany am'izay resaka fanisambahoaka zay ary misy ve toy ny tamin'ny tetezamita no manana an'ireny fifidianana solomavambahoaka sy filoam-pirenena reny ny fiasanareo ankehitriny tsara moa no manamarika fa raha ny resaka fifidianana dia mizara telo mazava tsara ny andraikitry ny ministeran'ny atitany voalohany aloha zany dia ny fametrahana sy ny fanamboarana an'ireo didy amandalana rehetra zay hoentina ifehezana an'ilay fifidianana raha izay faharoa dia ny fametrahana tontolo manodidina milamina environnement favorable filaminana mialoha mandritra ary aorina n'ilay fifidianana io le hoe sécurisation électorale ary ny fahatelo dia ny fanomezana tantsoroka ny voamiram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny amin'ny fanomezana tantsoroka ara-teknika ara-kolona ary ara-potodravitra manome trano zay ho an'ny senita mampiatrano azy any amin'ny ratsamangaikany manome olona zay ny délégué sy ny adjoint district ary manome fanampiana ara-teknika ho an'ireo ratsamangaika an'ireo izay karazany telo zay no andraikitry ny ministerany atany manoloana ny fifidianana fiaraha-miasa ary misy ny protocole fifanarahana eo amin'ny senita sy ny ministerany atany momba an'izay kasika ny fanisanany mpifidy dia efa nanomboka tamin'ny voalohany volana desambra zany fanavaozana ny lizy-pifidianana zany ary farana ho faranana tanteraka ny fa20 ny volana aprily ka ny ministerany atany moa zany araka volaza zao dia manome tantsoroka ny senita zay am'zany amin'ny alalan'ireo lehibe ny fokotaninay amin'ny alalan'ireo délégué mpanjakananay amin'ny alalan'ireo district any atoerana zay manampy ny ratsamangaiky ny senita am'zany fanisambahoaka sy fanisana ny mpifidy izany eny ary
fanontaniako farany ty Andriamatoa secrétaire général rehefa miresaka ny ministera ny atany moa de voaresaka foana matetika ny momba ny fandriampahalemana indrindraindrindra eny amin'ny faritra misy ny atao hoe matetika somary ahoana moa zany fanometsiny eo amin'ny resaka fitantanana an'izay sécurité zay sy ny apaisement eto amin'ny firenena. Inona no mahatonga an'izay hoe indrindraindrindra eo anivon'ny district manko mahatonga an'izay hoe ny district tsy mandray andraikitra na ny chef de région tsy mandray andraikitra amin'ireny mouvement zay misy matetika eny amin'ny eny amin'ny faritra ireny. Indrindra moa tatoato ihany koa somary nafanafana ny toedra raha-pirenena tamin'iny faraparan'ny taona iny any nisy ireo hoe mouvement de foule petsapetsaka atao. Ny anjara andraikitry ny solotenam-panjakana ny solotenam-panjakana moa zany de ny hoe ny lehiben'ny faritra sy ny lehiben'ny district izay eo ambany fiahian'ny ministeran'ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana. Tompona andraikitra tokoa ny solotenam-panjakana ary tompona andraikitra voalohany amin'ny resaka filaminam-bahoaka sy ny fandriampahalemana. Ny anjara andraikiny tsy izy rery anefa no manatosana zay fa miara-miasa ampitarony filaminana ny fitsarana sy ny tompona andraikitra eo aminy. Ka ny tena anjara andraikitry ny solotenam-panjakana zay miainga avy amin'ny ministera amin'ny ati-tany dia ny fitarihana n'ilay antsoina hoe organisme mixte de conception. Ao anatin'io OMC io ny mpitarony filaminana, ny polisy, ny zandary ary ny miaramila, ao anatin'io ny fitsarana ary ny solotenam-panjakana ny lehiben'ny district na ny lehiben'ny faritra no mitarika azy. Io sehatra io zany no sehatra fandiniana fametrahana paikady hitondrana n'ilay sehatra n'ilay fandriampahalemana sy filaminana. Ka ny fametrahana paikady ihany no anjara ny OMC io fa ny fanatanterahana an'izay paikady zay stratégie zay ametrahana n'ilay fandriampahalemana dia anjara ny antsoina hoe EMO na le antsoina hoe état major mixte opérationnel. Io ndray zany de ny commande ny gendarmerie-pirenena no mitarika azy eny anivon'ny district sy eny anivon'ny faritra. Zany hoe ny famolavolana ny tetika ho an'ny fandriampahalemana ary ny fanaraha-maso ny fanatanterahana an'io rehefa aveo no andraikitry ny lehiben'ny district sy ny lehiben'ny faritra. Fa ny fanatanterahana zay kosa de andraikitry ny eo anivon'ny EMO. Ka am'izao fotoana zao angamba mety misy famamarina azy ihany ny voalazonao teo fa dia mety misy ny somary tsy firindran'ny asa eo anivony zay lay sehatra mpandinika sy mpametraka stratégie zay sy lay sehatra mpanatanteraka n'lay stratégie rehefa aveo. Zany hoe lay solotenam-panjakana manam-pahefana civily sy lay tompona andraikitra miaramila. Raha ny fomba fanao eran-tany mba tsy ilazako hoe lalàna de ny manam-pahefana civily no tokony anome baiko anapaka ary aniraka ny eto anivon'ny mpitandro ny filaminana. Mpanatanteraka no andraikitry ny mpitandro ny filaminana. Raha ohatra ka voahaja izay rafitra sy antanatohatra ary fomba fanao eran-tany zay de mino fa tsy tokony hisy ny mety anahirana amin'ny fametrahana an'izay resaka filaminana sy fandriampahalemana zay. Eny ary mamaraparantsika Andriamatoa Thierry Rakotonarivo averiko ndefa ianao moa secrétaire général ny ministera ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana. Zay no masaka azo natolotsika androany fa omeko 2 minitra ianao anomezanao afatra ho an'ny mpijeritsika amin'ity alina ity. Misaotra anareo eto amin'ny matv nanaiky ny andray anay am'izao fandaharana izao ny afatra angamba dia ho atsika vahoaka izay manaraka ty fandaharan'ity indrindra ho an'ny vahoaka n'Antananarivo. Ny volavolan-dalàna izay natolotra ka hitondrana fanovana ny satany ty renivohitry Madagasikara ty dia volavolan-dalàna everina fa hialantsika am'izao zava-misy iaina ny ty renivohitry Madagasikara ty zao. Tsy misy mihitsy ny fizarazarana anty renivohitry Madagasikara ty. Ny commune n'Antananarivo de commune n'Antananarivo ihany hanana ny mpitondra azy, hanana ny be ny tanànany ary
manana ny sata tokany ny fe azy fandaminana ara-pitondrandra raha-mpanjakana organisation administrative no atao ny amin'ny hoe satria lehibe loatra de tsy maintsy zaraina fitsinjara-pahefana ampidinina eny fotony ny fahefana ny vola sy no ety manana rehetra toantsika olombelona ihany ny fianakaviana rehefa mbola izy mivady ihany de ao izy rehefa mbola kely ny zaza de ao amin'ny trano ray ao ihany izy fa rehefa lehibe ny zaza manana zay mba iriny sy zay mba tiany atao izy tokony anana ny fizakan-tenany de mbola ho tazontsika ao anatin'ny tokantrano eny ve satria tsy tokony hizarazara tsy misara-menakavy ny malagasy fomba tsika zay kanefa rehefa hita fa betsaka ny ankohonana mitombo ny zaza lehibe ny tanora ka mila fizakan-tena sy tokony hiasa apidibola ho azy sy hijery ny fampandrosoana mba ho azy sy ho an'ny ankohonany ihany koa de tsy maintsy omena fahafahana izy tsy misaraka omena fahafahana izy hitokantrano hanana fizakan-tena mba hahafahany mitondra ny fiainany amin'ny ho avy indray ka rehefa mandroso ny taranaka tsirairay avy de mandroso ny ankohonana ray manontolo ary filaminana sy fahasambarana ho an'ny fianakaviany zany ny angatahana dia ny fahatokisana ho an'ny teknisiana ho an'ny fitondram-panjakana fa ny volavolan-dalàna zay atolotra dia hitondra fahampandrosoana hatrany ho an'ny tireny vohitra Madagasikara ty ary ny mpanao politika izay everina fa manan-kevitra ny anatsarana dia misokatra hatrany ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjara-pahefana malalaka ihany koa ny ady hevitra amin'ireo solom-bavambahoaka ireo zay soranay eo anivon'ny ministeran'ny atany manokana ny fiara-miasa amin'ireo solom-bavambahoaka ireo satria dia nalalaka ny ady hevitra tsy nisy ny teritery fa nanazavo zahay avy aty ministeran'ny atany nylaza ny hevitra ny zareo dia nojerena zay azo andaminana an'izany sata manokana Antananarivo izany antenaitsika fa mba tsy hitarazoka intsony ny fametrahana an'izany satana Antananarivo Sainte Marie Arnospe izany satria misy ihany koa ny fehitrandro zay tsy maintsy enjehitsika anatanterahana ny fifidianana amin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana Jolay eny anivon'ny commune de tsy maintsy mba mazava alohan'ny fahatelopolo ny volana Janoary ny satany commune rehetra manerana Madagasikara. Eny ary misaotranao Andriamatoa Thierry Rakotonarivo secrétaire général ny ministère ny ati-tany sy ny fitsinjara-pahefana. Misaotra tokoa. Eny ary zay ihany koa no manakatona ny fandarantsika tamin'ity alina ity ny fandarana resabe moa no mikatona eto amin'ity alina ity fa dia manasanao hatrany anaraka hatramin'ny farany ny fandarana rehetra eto amin'ny fahitalavitra Matv. Veloma ary tompoko.